Mangataka ny tojo misy zavatra nomano atsika dia tonga dia mekonao fitenina. Fanelanantsika rehetra tsy mbola tia ny animation ataoko kasika ny fiainantsika kristianina amin'ny andavanandro. Misy verset anankiray zay entiko anaovana le animation verset anankiray rehefa mizara verset amin'olo tsika dia mizara misy bravo verset anaovako ny animation atsika zay hitantsika amin'ny Isaia 43 tapany voalohany zay milaza hoe satria malala eo maso ianao eny be voninahitra ianao sady tiako. Raha tsapatsika fa ho atsika le verset dia solotsika ny anarantsika le ianao miara-piaintsika isa 2:3 satria malala eo maso eny be voninahitra sady tiako. Misy izany hoe ho atsika rehetrarehetra zay tonga androany ariva mipetraka eny ambony seza eny malala eo mason'Andriamanitra isika miza na vaizitsika na mainty toy ny saboanao na fotsy toy ny lamba miany na menamena toy voatabia dia hoy ny tompo hoe malala eo amasika ianao. Misy zavatra anankiray ty tiako hisarena asaitsika. Mahita ty zavatra ty daholo inona ty? Inona? Taratasy. Aleny efa taratasy fa 500 € ty ok. Atsagamy tanana zay tsy anty. Mody tsy eo nefa io foana ny foazana maraina sy hariva. Ok, ahoana ny hevitrareo raha foropotsy sy taratasy dia hitsabo dia ariko ary velany ary mbola tianareo sa tsy tianareo? Tianareo sa tsy tianareo? Ay, ok, apetrao daholo ny sotro. Ahoana indray ny hevitrareo raha alaiko ty volo ty dia atsipiko any anatin'le kabine fiain'ny olitra be reny. Dia imagineo hoe le kabine fiain'ny olitra io eo akaiky ny tranonareo. Mino fa misy tsy matory amin'ny alina hoe ahoana ny angarako an'le vola latsako. Marina sa tsy marina? Eo dia ohatra zany rehefa mijery atsika ny Andriamanitra hoe ahoana ny angalako an'reto oloko reto satria malala eo amasiny ianao. Tsy voavidy volontsika 500 € tsika fa malala eo amasin'Andriamanitra isika. Noho izany fiavana zany dia hiaraka anao hira tsika. Afaka mitsangana daholo eny ampahina toerana fanao hirana anankiray tsika. Feno fiderananao zay raha eo noho ny sosesesehena zay natafinao anahy. Mino fa haitsika daholo ireo fideranan'Andriamanitra. Mangataka ny Sonia Sahina azafady mba hiakatra ty aloha ty mba hiarahira amin'ny fiangonana sy ny vahiny. Mahita le tonkira ve tsika? Mangataka ny musicien azafady